Vavasika tompoko. Amin'ny fifanenana Jesosy no isaorana ianao, ilay nanolotra ny ainao faty solanay, na vita ny famonjena rehefa mipetraka ao an-tanakavanao ianao, na mbola mifona ao anay koa manakakehitriny. Magataka aminao zay Jesosy. Matena babinao mifonay, so tembolony zany fanahinao masina zany, zay ankalazainay afaka asoasy Pentecoste zay namezanao ny apôstôly fahizay, ny fanahinao rehefa koa mamonjenao anay sy zaranao anay koa zany fanahinao masina zany. Avy Jesosy eo, momba ny tenanao zay ambarafoy eto, ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao na toko faina ambin'ny folo, andiny fahadimy hatrany andiny fahadimy ambin'ny folo. Saona, toko faina ambin'ny folo, andiny fahadimy hatrany andiny fahadimy ambin'ny folo. Vehita teto zao fa miteny amin'ny anaran'i Jesosy. Fankehitriny makany amin'izay maneraka aho, ary tsy misy aminareo manontany ahy hoe ankaiza ianao, fa satria nilaza izany taminareo aho, dia vokona alahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala aho, dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho, dia irahako aty aminareo izy. Ary raha ho tonga izy, dia hampiainy izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ny fisarana. Fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mangany amin'ny ray aho, ka tsy mety ahitsony ianareo. Ny fisarana satria nandrena izao tontolo izao dia efa voatsara. La manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana, dia izy ho hitaridalanareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy, fa zay ho reny dia ho lazaina avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza hiambarana aminareo. Izy ankalazay fa nandray avy amin'ny ahy izy ka nambary zany aminareo. Zay rehetra nanandray dia ahy avokoa, dia zany no lazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambary zany aminareo. Ray masino mana-masina ny fahamarinana, hitena amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala ho rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fa raha tonga ny mpananatra dia izy no ampiaiky izao tontolo izao fahotana sy ny fahamarinana ary fitsarana. Zany no hevitra lehibe matanjaka ao anaty izao ten'Andriamanitra anjaratsika izao, ilazana ny asa ny fanahy masina indrindra zay mampiaiky izao tontolo izao fahotana, mampahafantatra sy mampiaiky izany fahamarinan'Andriamanitra izany, ary mianona fisarana ihany koa. Efa manakaiky ny Pentecoste isika ary ny ten'Andriamanitra dia efa manomboka mitobika amin'izany miteny fikasana hanomezan'Andriamanitra ny fanahiny izany. Hojerentsika ny asan'izany fanan'Andriamanitra izany araka voalazana texte eto, satria ho tena hevitra lehibe. Kanefa ny contexte na ny manodidina ny texte zay lazana eto dia Jesosy hiaka zany an-danitra avy kelikely tsika dia ankalaza ny akaran'i Jesosy any an-danitra ka dia manombo izany. Zany nambaran'i Jesosy any andiny fahadimy eto hoe ankehitriny mankany amin'izay naneraka ahy aho. Ny hevitra hoe vita ny mission na ny famonjena vitan'i Jesosy miakatra any an-danitra izy. Efa any an-danitra moa izy fa tamin'izany fotoana izany zany dia izay no contexte misy. Fa amin'izao fotoana izao fa any an-danitra Jesosy fa tsy miakatra indray fa dia mamaratsiaro sy
tsika nahavitany jesosy niasa fanompoana nataony dety dia ny famonjena antsika no hoe ankehitriny nankany amin'ny ray aho izany no manambara fa andriamanitra hatramin'ny taloha koa ty jesosy ity ary ambarany amin'ny andininy fa 20 fa ny firaisany amin'ny ray satria jesosy sy ny ray dia andriamanitra iray ihany raha nanontany Filipo hoe aseho inay ny ray ho izy tamin'ny jesosy dia ho izy jesosy tamin'ny Filipo tsy mino va ianao ny Filipo ny ray ato amika zaho ao ny ray andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra izy ary andriamanitra manak'izay izy ary tena mipetraka ao tanan'ankavanan'andriamanitra vita ny famonjena ary izany mila zany hoe mahatsara anareo ny fialana nahoana satria vita tanteraka ny famonjena zavatra saroty mahasara anareo ny fialana vita ny famonjena satria raha tsy tonga any an-danitra izy dia mbola mipetraka ety an-tany dia mbola fifandraisana amin'ny jesosy amin'ny ety an-tany ny tetika faharoa ny antony hoe nahoana ny tsara mahatsara antsika ny fialana mahasara ny mpianatra tamin'izany fotoan'izany dia ny anomezany ny fanahy masina ho antsika masina apôstôly to faharoa nanomezany apôstôly fa izay rehetra vita batisa kosa dia mandray zany fanan'andriamanitra zany ka dia nahatsara antsika mahazo ny fanahy masina satria nahoana zany no miteraka antsika ho zanak'andriamanitra zany no manotoro ny fovatontsika ka ibebasika zany no mamboly finoana ao anatsika zany no zaran'i jesosy iainantsika ka fanahy izay mitondra fiainana manak'izay sy famonjena felizy tanteraka zany mahatonga jesosy ao amin'izany toko fahatelo raha sy ateraka ny rano sy ny fanahy ohatra dia tsy mahazo miditra ao fanjakan'andriamanitra ary no manatoko fahavalo andeny fefatra aminy folo tena zany ny apôstôly Paoly hoe izay tariny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra misy passation de service ataony jesosy sy ny fanahy masina vita ny famonjena dia mizara ny fanahy masina mizara azy amin'izao tontolo izao inona ny famonjena jesosy nitsangana amin'ny maty ny famonjena ka niasa ny fanahy masina na ny mission ny fanahy masina dia ny mizara izany famonjena zany jesosy nitsangana amin'ny maty zany ho ao anatin'ny olona ka hiainany ka ho velona izy mahatsara ny fialan'i jesosy satria tsy ivelany tahaka ny fandraisana ny mpianatra tamin'izy mbola tety ambony tany misy fandraisana amin'ny jesosy fa ao anaty izy Kristy ny velona ao anaty lay nitsangana amin'ny maty ao anaty izy ary zay indrindra ny mahatsara azy satria fifiraisan'ny mpiainana tsy jesosy hita maso tsy jesosy fahitana fa jesosy mipetraka ao anaty ary io ny tena mahatsara azy ny fahasarany manontolo omenao menyany ary io indrindra ny mahatsara azy sara Jehovah andrao ka izao fa tsara Jehovah sambatra ny olona zay iaraka jesosy ity Jehovah ity dia tsy hafa fa raha dikany teny ny anarana hoe jesosy dia Jehovah no mpamonjy na Jehovah no mpamonjy zany ny dikany anarana hoe jesosy karaha atao hoe sara ny fialana dia zao tsy miala izy mipetraka any an-tanitrano fa niteny tamintsika manakarivo hoe naiza manao onanrona telo amenarako dia aronambarany koa aza amin'izao na toko fa efatra amin'ny folo dia fatelo amroapolo hoe raha ty aina hoe dia tarina ny tena azaso zay honina ao anatina re ary mahasara azo ary fiainana manak'izay ny fahafenona zany fahasarana zany sara misy asan'ny fanahy masina visivisy tanosaina amin'izao ten'andriamanitra anjarasika zao na anarana moa zany mpananatra zany lazana azy fa na ny fahamarina mpitarika amin'ny marina reo telo reo dia isan'ny tena matanjaka omena anarana omena ny fanahy masina eto antanina zany nazavaina zany hoe inona ny mahampananatra azy aveazana nyvozany fanahy masina fampianarana dia miasa famonjena vitan'i jesosy na ny teny na ny asa na ny fahavagana eny ny baiboly manontolo azy io no fampianarana oentiny ny fanahy masina ny fampianatra misy dingana nefa zany fampianarana atao zany voalohany efa mampianatra izy dia mampiaika zao tontolo zao ny fahotana zany hoe fanahy ny fampibebahana ity fanahy ity manotoro
satria mahatonga ny mpanota maty anana zay zaza anatin'ny fahotana sy ny faratsena maty miasa devolokoa fa sangy lay fanahy zay omena dia hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romana 8:20 raha ny fanahy nanangana ny Kristy tamin'ny maty mitoetra ao anatinareo dia zany fanahy zany koa no hanangana ny tenanareo mety maty ka ny mahasara dia zao hanana lay fanahy ny fanangarana amin'ny maty ka dia hazolazana apôstôly Paoly hoe tempolo ny fanahy masina tenanareo sy tena tsy anjakany Jesosy ihany ao anatin'ny fo fanjakany ny fanahy koa ary tonga tempolo zany fanahy masina zany nefa nivo ny fampianaran'i Jesosy dia zao maty ny fitiavanana ao Jesosy vita ny famonjena miakatra any an-danitra izy raha te ho voavonjenao ka hiakatra any an-danitra koa raha Jesosy ny fiainanao zay nivo ny fampianaran'ny fanahy masina dia mampitodika ny olona amin'ny Jesosy maty no ny fahotana sy ny fitiavana azy ary manambara fanisambina tamaty Jesosy mampandresy manamarina mamela heloka zay mandray zany movela heloka mandray famonjena Jesosy fanahy ny fahamarinana io ndray no anarana omena ny anarany fanahy masina eto fa nytanena mipetraka dia hoe fahamarinana takiny no zaraina ty fanahy masina ity satria ny anarany fanahy masina dia manambara ny toetrany ny fombany ny asany ary maty izy azy akao sarony zany raha mampiona izy dia mampiona ny asany raha antsoina hoe fanahy ny fahendrena izy dia manome fahendrena no asany raha antsoina hoe fanahy ny fahazavan-tsaina izy dia manome fahazavan-tsaina no asany eny dia fanahy ny fahamarinana dikan'izay mizara fahamarinana inona ny fahamarinana zany eto zana fito nivakina tamin'ny aritara teo dia manamasina ny fahamarinana fa niteninao io ny fahamarinana oentin'ny fanahy masina dia ty tenin'Andriamanitra ity ampidiriny ao anatiny olona zany zany teny zany na mialana fampianarana na mialana ny fiainam-bavaka dia fomba izarana ny finan'Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra izy zany rehefa tafity zany dia io no manolotoro ny fo dia tonga hoe mampiaiky zao tontolo zao ny famitana zay natao ny mpiandro epeteny fampibebahana ny tenin'Andriamanitra raha nytoteniny apôstôly aoriany asana apôstôly toko faharoa dia nilasaka fanahy masina telo arivo nibebaka ilay fantany mipetraka dia hoe nibebaka ve ny olona rehefa torina ny tenin'Andriamanitra mizarako sy amizarana raha mibebaka dia velona fa raha sy mibebaka dia zava-matsy fa sy mibebaka fahamarinana avy Jesosy tena nole fanoteny mazava tsara zaho ny lalana sy fahamarinana ary ka resaina ny fahamarinana Jesosy tena nilay vokam-pahamarinana zay tonga no fokanona tamintsika faratampy ny valemony fahamarinana dia nafatesany teo amin'ny azo fizalena sy ny isan-karana izy zany no maneno fahamarinana heveriny maro fa fahadisoana sy fahalemena sy fahafambarako zany kanefa zany fahendren'Andriamanitra sy fahamarinan'Andriamanitra azahoana mamela heloka sy manafana sambatra sika satria marina eo anatren'Andriamanitra satria nahoana mitafo ny fahamarinana Kristy ilasika fosy dia mazary dia mazava tsara ilansika isanandro ary tokony ho iaina sika zany zay sy no hamarinana iano tafio Paoly apôstôly koa moa dia nikeny mazava tsara eo koa hitafio Jesosy Kristy koa raha lazaina ny fahamarinana dia tsy ny fahamarinana nataonao ny asa ataonao sy nataoko isanandro fa ny fahamarinana Jesosy isaina ny fahamarinanao anaty semaine kasy afyaiza zany fahamarinana zany ny finoana ny filatanana foana olo dia andraisasika zany fahamarinan'Andriamanitra zany ka hoy ny Romanina dia voalohany dia fafito ambin'ny folo ny marina ny finoana no velona epistily Paoly hoan'ny Romanina no dia resona hoe fanamarinana manana prona finoana Kristy Jesosy zay mino Kristy Jesosy maty zay nitsangana ny maty dia olona maro no natren'Andriamanitra inona ny mamarina azy tsy hoe lazainao balance hoe ty miasa sara nataony ty miasa razy tsy reva na fatinana misy poa be ny asa sara marina fa ny olona miny dia manao asa sara fa no ny rano Jesosy zay namafa ny fahalemena sy ny fahotana sy ny farasina rehetrarehetra sy fahamarinana rehetra ny
dia olona voavela zany mahatonga ny mpanao salamy laza sambatra ny olona zay voavela ny elo sy zay no atao hoe marina sy mamariny ny fanan'Andriamanitra mamariny ny Kristy dia ny olona voavela sy voadio voasasa tsisy ny atao hoe marina raha tsisy ny atao hoe diso dia ny olona tsy mahazo fahalakeloka sy ny manota fa ny marina kosa na dia manota azy dia voavela ny elo sy azany manasana anao ny ten'Andriamanitra zany manasana antsika amin'ny sakramenta masina ny dikany manatona latabatra masina dia tafy ny Kristy anao oentina mody amin'ny alianao rehetra hita aminao le Kristy misangana amin'ny tany maty satria hosasany raha androany olona mitanterahany tena miaiko fahotana ka mibebaka marina fotokoa tafy ny Kristy mansaka ao ny tokatrano Kristy io mahasananao mahasaranao mitafy ny Kristy mahasaranao manana ny fanan'Andriamanitra ao anaty ampiaiky ny fitsarana ampiaiky zao tontolo zao ny fitsarana ny andrena zao tontolo zao dia efa voasara io asa ny fanan'Andriamanitra io asa ny fanan'Andriamanitra io rehefa mampibebaka olona ny fanahy masina dia zao no teny tsy maintsy lazaina amin'ny fomba zay lasany azy mibebaka ianao dia voavelaka satria marina Jesosy fa raha tsy mibebaka ianao dia voavelaka ianao zao natao fahateny ny fitondrina sy manaraka zay mino zanaka no manana fiainana manak'izay fa zay tsy mino zanaka dia voavelaka tsy manana efa misy voatsara aloha naharina izao tontolo zao anefa izy io voasara io satana io satria mitombo tamin'Andriamanitra izy ka zay rehetra tsy mino sy manaiky azy rehefa fiainana zao dia namana hoana amin'ny helo rehetra zao sanatseranao zany mizara roa nefa vita miasa ny fanamasina nampola foanao an'izay resy lahatra sy fiainanao azy fa an'izay tsy mino kosa dia mitombo fisarana sy fahamelona ka mizarana sika na tesy na sy tesy zay mambaina Jesosy ao fotokoa ka mibebaka marina manao famelon-keloka marina matren'Andriamanitra manana ny Kristy ao anatiny tempony ny fanan'Andriamanitra na tonga ny fitsarana izy izy dia voafafa tanteraka amin'ny fahotana rehetra miditra ny fifamelon-tona izy fa zay sy mino kosa zay manana ny satana ao anatiny izy dia fa maika manamafo izy raha tenena tsy fetezany ny ataony azany olo zany dia mizotra makany vavy sarotry fa tsy ao zany fa ny mahafaly nefa dia zao ty fanamasina ty hoy Jesosy mandray avy amin'ny ahy raha tonga ny mpananatra ozy dia izy ho vavomelona hanambara tiako ampitaina amin'izay dia hoe raha fitina ny asan'ny fanahy masina olo mampiampiavy fometenytonga ny pentekosta dia tokany any mizara Jesosy maty sasany fa maty fiainana hanjaka ao fo hanjaka ao tokatrano hanjaka ao fiangonana raiso zany fa io hoe mahatsara nareo ny fialan'i Jesosy izy fa izay mahatonga Jesosy anjara maty ho ao anaty aisasika fanany dia fanan'Andriamanitra velona ho fiainasika afara dia zao raha miteny tamin'ny mpianatra izay amin'ny asiny apôstôly ao no izy azo eny ianareo milasany fanahy masina aminareo dia vavolombeloko ety Jerusalema Jodia Samaria any ka mifanana zany hery ny fanahy zany tena mahasara ny fialan'i Jesosy hery mandevina ny fahafatesana hery mandevina ny fahotana hery mandevina ny fanatsena rehetra ao anatsika ahery koa azy mandresy ny satana ilay andriana zao tontolo zao ary io mahafinaritra resy tanteraka satana zany no hery mena mahazo hery ko ampibebaka zao tontolo zao isika mianakavo ianareo no vavolombelona ianareo no vavolombelona isika zany no vavolombelona afaka am'izay zay vitan'i Jesosy ka izaran'izany ny hafa ka tonga ny hafa koa raha vao mahitanao izy na mandehanao izy mampoteny ianao mampiasy bolady maniry ianao zay mandeha anao satria manana ny fanahy fanagarana amin'ny raty ianao dia misangana maty avokoa zay miaona aminao takan'izy
andriam-paminany fahizay raha nitenena zao Andriamanitra hoe nitenena mitôlamana reo ianao dia niteny mpaminany nahazo fitolaina dia zany koa ny masara zay mpanota maty rehetra dia mitsangana no miasa fanahy satria mitondra an'ilay nitsangana maty ao anaty ianao koa nefa rehefa mahazo zany mazary zany ny hafa misy maty ny fahotana mitsangana maty raiso zany Jesosy zany raiso fanasy zany eo velona marak'izay ianao sy miambonanao voninahitra Andriamanitra ray saraka fanasy zay fasatra vavatsy sotra Jesosy fitiavanao maty no fitiavananay ary manena fiainana ampio zany zara zany olona rehetra amin'ny ampiainana sotra Jesosy amen raiso ny fitahia ho anareo rehetra nefa sava Jesosy tombotsy fitiavana